Ka ho foanana ve zany ny zavatra ao an-tsaina sa ho asiana inona ao an-tsaina raha te hahita fiadanana zasy ianao? Misaotra an'Andriamanitra ary faly tafaraka isika ao anatin'izao famakafakana ny soratra masina iarahantsika izao. Matetika isika no mitady vahaolana hoe hialana amin'ny olana sy ny vesatry ny fiainana dia andao hisotroana zava-pisotro misy alikaola dia amin'izay adino. Dia raha avy eo miverina ihany nefa ny rotoroto sy ny vesatry ny fiainana. Na hoe andao hanao fakan-drivotra dia hanao kilalao dia atao daholo izay mampahaveridi rehetrarehetra fa miverina ihany ny olana rehefa avy eo. Inona no atao ary sa hoe andao hanao an'ilay tahaka ny fanaon'ny hoe manao yoga foanana tsisy ninona ao an-tsaina dia amin'izay ianao tsy mieritreritra ninona. Dia isika tsirairay avy izay mety efa nandalo tamin'izany fanandramana izany no mahita hoe hatraizany tena mampety azy. Fa raha manoro ny ten'Andriamanitra dia izao. Ilaintsika ny mameno ny saintsika amin'ny zavatra fa inona ilay haminonana azy. Dia izao hoe Joshua 1:9 ohatra dia milaza fa aoka ho izy tsy hiala ao amin'ny tsainao ny boky ny lalàna. Izany hoe asaina mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro isika, ny soratra masina isan'andro. Ny Salamo 7:7-12 koa dia milaza toy izao hoe aoka isika hisaina ny asany, hosaintsainina ny asany sy izay nataony. Izany hoe raha mieritreritra ianao izany dia ny asan'Andriamanitra eritreretina na tonga antsika voaro nandritra ny andro anankiray, na tonga antsika nahita fahombiazana, na tonga antsika nahita zavatra anankiray. Izay izany no eritreretina fa tsy zavatra hafa sy ny nataon'Andriamanitra tamintsika. Ny Salamo 7:10 maromaro ohatra kely ao izay milaza amintsika hoe inona ny tena tokony eritreretina. Salamo 7:17-7 dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe indreny fitiavako ny lalànao, fisaintsainako mandrakariva izany. Ny lalàna saintsainina. Dia ao amin'ny 7:20 dia ozy izy hoe hendry noho ny mpampianatra rehetra aho satria ny teny vavolombelonao ny fisaintsainako. Ilay soratra masina izany no saintsainina betsaka ao an-doha. Dia any amin'ny 9:20 azy izy dia manamafy izany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nialohan'ny fiembenana amin'ny alina ny masoko mba hisaintsainako ny teninao. Izany no ataontsika betsaka satria izany no mahasoa antsika. Ilaina fianonana ny saina izany dia fianonana ny tenin'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra, ny nataon'Andriamanitra ao antsika. Izay no tena eritreretina. Fa misy fotoana nefa tokony hanaovana an'izay. Ao anatin'ny rotoroton'ny asa zasy ianao mety tsy mahavita an'izay. Fa inona no ohatra tsara? Genesis 4:7-13 ohatra dia nanome ohatrany amin'ny Isaka zanak'i Abrahama. Fa lasa Isaka nivoaka rehefa harivariva ny andro andeha heritreritra hozy izy ho any an-tsaha. Andeha hivoaka heritreritra any an-tsaha izy. Ilaina zany izay fitokanana kely izay. Harivariva moa tamin'izay ny Isaka. Ary teo no nanoron'Andriamanitra zavatra azy. Ilaintsika koa izay fitokanana mangina izay. Ny Salamo 2:15 dia milaza ihany koa hoe miantombena amin'Andriamanitra ary fanahiko. Mila filaminana izany, mila fifantohana, mila fankanaina, mila fanginana. Izay ilay hoe miantombena. Satria atao ahoana ny tombona ao anatin'ny hoe tabataba mozikaly, na hoe tabatabana fiarahamonina misy ady sy gidragidra lava, na hoe tabataba ny eny an-tsena. Fa mila fitoniana sy filaminana, fanginana izay. Ary ny ohatra faratampony dia ny Marka 1:5-7. Marka 1:5-7 dia voalaza ny soratra masina mazava fa isa-maraina Kristy dia mifoha maraina ary mifoha maraina alina aza ny voalaza ny soratra masina Kristy dia mandeha mankany an-tany foana hozy izy mba hivavaka. Inona no aseho an'ilay tany foana? Ilay fanginana, ilay filaminana, izay no aseho an'ilay tany foana. Dia inona ny atao any? Mivavaka, mifandray amin'Andriamanitra, nangataka ny sitrapon'Andriamanitra ho aseho aminy. Izay ilay hoe fianonana ny tenin'Andriamanitra aty an-tsaina. Ary izay no tena tsara indrindra, haminona ny saina. Raha toa ka hoe ny fotom-pinoana hafa izany, ny finoana hafa dia hoe esorina tsisy ninona ao an-tsaina. Mety mahomby amin'ny lafiny hafa izay. Fa raha toa isika tena hitady fiadanana dia izao hoe fianonana ny fitokisana amin'ny herin'Andriamanitra ny saina. Hampahery hampatanjaka antsika tokoa Andriamanitra, aza simbaina ny saina amin'ny alalana zava-mahadomelina na amin'ny alalana fialamboly. Fa io no tsara indrindra ny fifandraisako sy fifandraisanao amin'Andriamanitra, izay no mampilamy-tsaina. Vavaka isika.
Ray malalo misaotra indrindra satria toloranao anay ny fanafody mba hampilamin-tsaina dia ny famenoana ny eritreritra amin'ny alalan'ny teninao, ny didinao, ny fitsipikao, ny soratra masina sy ny lalànao izay marina sady masina no tsara. Ampio izay hatanteraka izany amin'ny alalan'ny fandiniana ny teninao isan'andro, fitiavana azy isan'andro sy ny fandraisanay aminao isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay fatratra izany. Amen.